loatra azo antoka tsara ilay Andriamanitry ny fiantomana sy fiafarana izy nahary sy natoy zao anao fitiavana mandraky izay itiavany ay itiavany anao azo antoka loatra azo antoka tsara ilay Andriamanitry ny fiantomana sy fiafarana izy nahary sy natoy zao anao fitiavana mandraky izay no itiavany ay itiavany anao mpamafanira no maso nahitava molana hoazy ka tsy atakazy ny Andriamanitry tsara fanahy latana mitsara tsy mpamira fosy fitiavana mandraky izay itiavany anao itiavany ay somatoky azy no mandraky izay tory mianarany any motsoko itoetra tampoko lehibe ny finoko somatoky azy no mandraky izay tory mianarany any motsoko itoetra tampoko lehibe ny finoko azo antoka loatra azo antoka tsara ilay Andriamanitry ny fiantomana sy fiafarana izy tsirandao hoay tsy mamarary anao fitiavana mandraky izay no nitiavana nitiavany anao nandao fanirano masoko nahitava volana hoaye tikoka tsy atakazoko ny Andriamanitry tsara fanahy lahay mpanao ny tsara tsy mpamindra fo fitiavana mandraky izay no nitiavany anao nitiavany ay somatoky azy no mandraky izay tory mianarany any motsoko itoetra tampoko lehibe ny finoko somatoky azy no mandraky izay tory mianarany any motsoko itoetra tampoko lehibe ny finoko lehibe ny finoko lehibe ny finoko somatoky azy no mandraky izay tory mianarany any motsoko itoetra tampoko lehibe ny finoko somatoky azy no mandraky izay tory mianarany any motsoko itoetra tampoko lehibe ny finoko somatoky azy no mandraky izay tory mianarany any motsoko itoetra tampoko lehibe ny finoko somatoky azy no mandraky izay tory mianarany any motsoko itoetra tampoko lehibe ny finoko lehibe ny finoko lehibe ny finoko Sumariaka Paranzana Saradia Topukwana Paranzika Sabisiba Nayosa Imomasa Tenopita Ijapaya Nagala Lucha Irachinako Nakondaro Yakumatina Lucha Irachipinilo Nakondara Chepala Lucha Irachinako Nakondaro Yakumatina
fanga. Someday tomorrow, Somariaka, akory abitsika barak'alo zaray e, mbola tsara manao anao toboko. Faly miarahaba atsika menakavy amizao arivarivo zao. Marina fa tsy mifahatry tokony famitona mihitsy isika androany amizao olo zao satria latsinainy androany mba hoe report Kotomalala, ino mahatamak'izay hoe solidara Kotomalala. Tsy maintsy hiasa ve ianao de ozy hoe miantso any mpanaraka anahy ary miantso any adidiko ka dia tamiako eto anoloanareo. Miantso any adidiko satria maro ny zavatra tokony roa telo eo tokony tsy maintsy lazaina androany fa raha ohatra rapitso dia manjary manjaka ny devoly. Tany zany niady amin'ny tsy famarinana zany ary niady amin'ny tsy mety zany dia pratiquement isan'andro ary manjaka mihitsy ny devoly amin'ny zavatra tsy mety sy ny zavatra tsy maintsy tenenina any Madagasikara. Ka izay antso zay no mahatonga hoe ndao ianao ry zandry saika haka repo fa fataon'ny madama ihany koa mahatonga an'io satria vao tonga ianao tonga ny tena avy miasa dia tonga de izy moa ohatran'izay samy tonga eo zay mivady dia milaza vaovao izy hoe mba fantatrao moa, zay ny anombohany an'le izy, mba fantatrao moa de ahoana ho misy an'izao ka ao koa ny akama sasany zany mandefa vaovao miakatra be président mividin'ny fiainana aty Madagasikara, jaly le vahoaka ka mitaraina aminao mba resao kely. De zao ny fanaovany ralahy azy, zao ny fanaovany azy. Tsy mahay zany rehetra zany mitambatra zany dia maniraka anao raha te hitsotrotso ianao mba te haka apéro kely ianao hisotro dité dia tsy afaka ianao fa koa zany hoe ohatrany tsy mety koa zany fa alao anao émission de rehefa anao émission ndray de gaga ndray madama. Anao soldat fleury, eny tompoko. Zay moa fanao toko zay vady. Eny tompoko anao eny ara fa de ho ataoko ty zavatra ty de ny tatasika atsika androany zany de
lohateniny hoe aza mitanondrika ary ny voatadokevitra dia ny resaka ravalomanana. Io manko le hoe fantatrao moa. Dia ny faharoa le vidim-piainana. Ka ato amin'le aza mitanondrika aleo andefa hira anankiray mba ahafahako misaindro kely koa fa zany vao tonga mihitsy io dia sady ala tena marina tsy tokony hanao satria le miasa saina io amin'ny tsy salama mindraiko any Madagasikara. Fampizaraiko aminareo zany tsy salama izy zany miasa mafy ny saiko par rapport amin'izay fa dia izao hoe ankinina amin'Andriamanitra. Andriamanitra no mandahatra ny zavatra rehetra. Dia tena aza mitanondrika sady ho ahy io no ho anareo. Este es un libro de gramática en inglés. Si quieres aprender aza mitanondrika izany na mafiny manjo fa ny tompo any tsy anary anao zany ireny voromanidiny ireny azapiny vao maika anao ilay zanakaty aza manay mampitsomboiny finonao aza mitanondrika izany na mafiny manjo fa ny tompo any tsy anary anao zany ireo marary no sitraniny na ireo maty natsangany aza manay manana finona ony moraly rehefa miaraka amin'ny tompo fa iny ty andao anao zany atanjahony fosy izay na fazatomay ony moraly rehefa miaraka amin'ny tompo fa iny ty amelanao iny na mafiny fiainana ny tompo miaino ny fitarainana mafitsoko ny fiainana iza mono hitsarainana fa tsy anao ny tompo zay ritrangatarina amin'ny ananako dia ho azo avoko ho ianao mila finona sy faharetana ihany ko ambony moraly rehefa miaraka amin'ny tompo fa izy ty andao anao zany atanjahony fosy izay no fazatomay ambony moraly rehefa miaraka amin'ny tompo fa izy ty amelanao ire na mafiny fiainana ny tompo miaino ny fitarainana fa izy ty andao anao zany atanjahony fosy izay na fazatomay moraly rehefa miaraka amin'ny tompo fa izy ty amelanao ire na mafiny fiainana ny tompo miaino ny fitarainana ambony moraly rehefa miaraka amin'ny tompo fa izy ty anary anao zany
tena fatatona ambony moraly rehefa miaraka amy tompo fa irety amelanao ire mafiry fiainana itompo miarony fitarainana mafiry fiainana tompo miarony fitarainana izay iry zay dia nalaiko ho atao fitarihana ny resakitsika androany ary tena ao anatin'le vanim-potoana iresahana ny azy mihitsy iresahana ny hoe aza mitanondrika isika satria zary tanondrika oly ny fiarahamonina zary tao malahelo manembonembona mitaraindraina valabalaka ary tena hoe toy ireny vizana ara-panahy vizana ara-tsaina ary vizana ara-batana isika menakavy ny hery zay tokony hoentina ao anatin'ny ady zay tokony atao dia tsy misy ary satria tsy misy noho ny vokatry ny anoanana sakafo talora ohatra hoe tapakibo ny fiteny sakafo tapakibo am'izao fotoana izao tsy mba hoe fefaky ny kibo akory fa lasa lafika ranom-bary marihatra mba sakafo hariva ifampiraisana amin'ireo taranaka fa de manjanaka ary talora mbola nisy ara ny anana endasina de izao lavenona asiana sira no lasa sakafo ny malagasy mamenatra sady mampalahelo no maheno izany ary na ny voan'ilay tsy fisina voan'ilay farerahana voan'ilay fakiviana voan'ilay saina mitanondrika sy vatana mitanondrika dia na ilay mihaino koa de tokivy ihany satria tsy maharaka itsony ny tanana sy ny entiny manana amin'ny fanampiana na malahelo aza ny tena na hitsinjo reto na malahelo aza ny tena ary na ny fo koa aratoana amin'ny fisian'ny zava-mitranga tsy maharaka itsony ny ento manana ka dia zary mijery olona mitazana ny hafa ao anatin'ny fahoriana tanteraka ao anatin'ny tsy fisiana tanteraka ny malagasy zany hoe mifampitazana zany ny tsy manana ny ory ny malahelo sy reto zay mba misy kely mba hahafahana mitsinjo ny hafa kanefa ny lany ihany koa ny eo an-tanana
Ny mampalahelo amin'le teo-javatra tahaka izao dia ny tokony tsonjovina maty ihany, ny mitsinjo koa vita ihany koa, ary ireo no tena maro anisa fa ary tena maro mahatratratra any amin'ny 70% vahoaka malagasy. Ny tsonjovina potika, ireto mba mitsinjo ho potika ihany koa, fa ireto le 5% na le 2% ny malagasy zay tena manana, zay mitetika ny harena sy ny fidiram-bola ao Madagasikara ho amin'ny malagasy, dia milafika sy miafina ao anatin'ny tony atao hoe chateau, ao anatin'ny tony atao hoe grande villa, ao anatin'ny tony atao hoe fananana mihoapapana. Ka rehefa mandalo mirifatra amin'ity katikatra miaraka amin'ireto mpiambina, ireto garde du corps, dia tsy mierika akory mahita, ary mety tsy hitany akory ireto mahantra, ireto mahafiady tsy homana ny tokony homana, tsy mihinana ny tokony hohanina isan'andro isan'andro. Ka hany ka lasa manontany tena ireto manitra hoe dia izao ve ry Andriamanitra sisa mba misy anay? Izao ve tompoko sisa no mba ho avinay? Fa dia inona loatra re ny zavatra tsy mety nataonay? Voaozona ve izahay? Inona loatra ny tsy mety nataonay? Voaozona ve izahay? Tsisy valiny izay fanontaniana izay, fa ny valiny akaiky indrindra ary aingana indrindra dia ny kibonona, ny saina ny vezivezy, ary ramatory, zara ramatory, satria na ny fandriana atoriana ara dia toa lasa vato na tany, satria efa matory sy mandry amin'ny trano tsisy tafontrano, tsisy tafony, izany hoe efa lasa eny an-dalambe. Tunelina sisany mba tafo ary ravikazo sisa na fanitso na carton nangonina teny amin'ny arabe, ary zay mbola vidiana ihany koa nefa, fa raha vao mihodina nefa ny tena dia efa misy mangalatra, izany sisa no mba manodidina iainan'ny malagasy. Very asa, very fidiram-bola, very fanambola velona, ary very amin'ny katesisa. Toa tsy tahian'Andriamanitra intsony amin'ny fandehan'ny raharaha izy reto, toa tsisy mpitahy intsony amin'ny fiarahamonina izy reto, ary tsisy mpijery intsony, satria na ireo mpitsinjo aza dia niataka, satria manomboka ho vita koa izy ireo ao anatin'ny fiarahamonina. Raha lajaina ara-ekônomika, raha fisehon'ny raharaha dia ireto klasy moyenne dia efa manakaiky ireto klasy pauvre
ary miazakazaka tahaky ny fizotry ny TGV ny fatongavana ao anatin'izany sehatra izany. Raha niala teto amin'ny klasy moyenne ianao dia niazakazaka toy ny fiazakazahan'ny TGV, ilay fidinao, ny fanakekezanao, ny fahantrana sy ny tsifitsiny. Ka anika trosa gauche, trosa droite, fahantrana gauche, fahantrana droite, fahantrana kavia, fahantrana kavanana, fahantrana ambony, fahantrana ambany. Ka mifampilonjolonjo be ny any ny ao amin'ny fiarahamonina. Satria raha sendra misy fofona trondro ao amin'ny ankilany, satria izy mahandro trondro indray mandeha ao anatin'ny tapabolana, dia noana ny fofona ny avy ato amin'ny ilany ka dia ranomaso sisa tsy latsaka. Taloha raha mba natrona rikala fanja, rikala kely, rikala noro, avy mba hisakafo fa tsy misy ao aminareo, dia tsy misy intsony izay, ary mitanatana vava sisa nataony kiala fanja na i bakoly na i noro etsy ambadika etsy. Tsisy tsony ilay omena azy satria na le ato ambadika koa ara dia trondro anankiray no ifampizarana izy dimy mianaka. Fahantrana tanteraka tokoa no menjady ilay malagasy. Tsy manana ody na fanafodiny zany izy, tsy manana ndao ataontsika hoe tonga de hoe solution tsy manana lalana hoe aiza nandeha dodomina. Raha ny any amin'ny tany mandroso taky ny aty dia tsy misy ary tsy possible pour ne pas dire hoe any amin'ny 1% zany atao hoe olona matinoana izany. Misy foana ny assistance sociale, misy foana ny société civile, ny croix rouge sy ny karazany manampy ary manatitra sakafo. Misy toerana fangalanao sakafo ahafahanao mihinana, ary misy foana ny fanampiana avy amin'ny fanjakana rehefa hainao no mitaky azy sy hainao no mangataka azy. Ka noho izany ny any amin'ny firenena tahaka ny hoe malagasy dia zaran'ny olona zaran'ny fitondram-panjakana zany. Maty eo anao ary tsy izy menakavy mihitsy no mandeha hijery anao, nandeha hitazana anao. Mandeha zao ny fotoana amin'ny fifidianana ny sénateur sy ny karazany, dia ireto grands électeurs ny Bible, satria 5 millions par-ci, 10 millions par-là, ho an'ireto leader mpitarika hoe tsy ny leader tsy ny leader parti zany fa ny leader mataritarika grands électeurs hoe ity ny lehibeany dia efa Bible indray iny zany. Fa ho anelanelan'izay le malagasy very tanteraka, tsy misy mijery ny solution zay mba ho azy. Tsy rarahan'ny fitondram-panjakana ny fahantrana. Raha sendra mandalamy aminao izy dia tonga amin'ny hélicoptère na amin'ny jet privé, dia zarazarainy vary sy vary maina eo ianao, ronono sy Nestlé dia lasa izy. Fa fady aminazy no hoe andao rezy sika menakavy amokatra. Ireto ny tracteur manajary tanytsika, ndreo nareo mamokatra ity ny tany ho anareo. Fa raha misy tany omena amin'ny malagasy
dia makarary ny fon'ny fanjakana fa alohan'ny mpitondra fanjakana manome tany ho an'ny karana tompoko, ho an'ny sinoa, ho an'ny vahiny. Tena zava-doza ary tena mampalahelo. Misy any amin'ny faritra atsimo Antsinanana dia efa tany efa 100 hektara tompoko ny may, tsy lazaina amin'ny malagasy ary tsy resahana. Izany mety azo amin'ireo tanindreo aoriana kely eo dia minoa marimarina ianao fa malagasy manan-karena ary lovain'ny karana dia eo daholo isika mianakavy mitaraky. Antananarivo zany dia ny tany tsara rehetra ka mampidi-bola, misy valeur dia 100 isan-jato lasan'ny karana. Iny laniera ray manontolo iny tompoko dia karana ray ny tompony. Karana daholo ny tompony iny laniera ray manontolo iny. Iny lalana amin'ny bypass, iny lalana amin'ny lalam-baovao nataony Andriamatoa Rajaonarimampianina iny dia pratiquement karana daholo. Ny mpitondra izay tonga eo amin'ny fitondrana tsy ampy 3 volana dia efa manao trano, villa mijoalajoala, tsara fefy, avoavo ny tamboho, tômôbilina miloko fitaratra mainty no hitanao miditra ao amin'ilay tany, fa ilay olona miditra ao tsy fantatrao hoe iza na iza, fa ny fantatrao fotsiny hoe minisitra hono zany izy zany, mpitondra fanjakana hono zany izy zany. Voaozona ve le malagasy? Fa dia nahoana loatra le izay le fanontaniana tery ambony. Sady tsy voaozona ianao ry malagasy no tsy nanary anao ny tompo, fa ianao kosa no nandao ny tompo. Ary ianao ihany koa nefa no nanozy tena, satria efa maro no nilaza fa hajanony io 25 000 io, raiso io 25 000 io, raiso io 5 000 io, raiso io 50 000 io, dia zavatra fa arotsaka. Fa isika mihitsy ane, ianao mihitsy no namaty tena, ianao mihitsy no napidikizo ny tenanao, ka tojo fahasahiranana ianao, zay vao hoe domy miara-naotra, kendany vomangana sesika ao anao, zay vao hoe ampio ao, mifohan'ny TGV ny posinao, zay vao hoe toa tsisy tsony ty le retsy, nandalova ny bitro ny karotinao, zay vao hoe nakaiza ny tateliko teto, nandalova ny vitsika. Ianao no namatotra ny tenanao, tsy maintsy ianao ihany koa zany raha ny fitrangan'ny raharaha amin'izao fotoan'izao no manokatra sy mamany tady mamatotra anao. Jereo izy zany naka an'le tatelinao, izy zany bitro nihinana ny karotinao, ary izy zany voalavo nihinana ny varinao. Tsy lavitra fa eo akaiky eo ihany. Ny olana aminao dia tsy hainao ny miray hina. Ny kajy tsy mety aminao dia tsy fantatrao, namodianao tsy fantatra,
ny fahavalonao. Ka rehefa atsona ianao fa hoe andalo eo nylay bitro de omena 5 000 ianao ariary, de mbola lasa ihany ianao, tsy mahafy ianao fa lasa ianao mitehaka amin'ny bitro, de normal ane raha vita ianao. Hoy ny bitro hoe mbola tsy tsapan'ireo tany fa ataoko mamay izy, ataoko mahita ny Jakoba izy, fa ndre reto izy mbola mitehaka ihany ary mbola mitsikitsiky mitondra ny 100 t-shirtako sy ny karazany. Ndry hoy le ray tompo mitazana ao ambony, tsy mbola marary reto olona reto, mbola zakany tsara ny fahoriana mahazo azy, tsy mitroatra izy fa malemilemy mitazana ny tsy zakany fanahy, tsy zakany fo, tsy zakany saina, ka lasa mandeha mifanoroka mitetehaka an'ity fahavalo pirenena voalohany, dia lasa mpiray tsikombakomba miarakomana tsy satry amin'ny reto fanetry be pirenena ianao vahoaka mahantra, ka de atao ahoana fa de efio ao e. Miezaka ihany ny tenako aty atany lavitra aty, mametraka zavatra ao anatin'ny sainao sy ny fonao sy ny fanahinao. Ao ireo matsapa hoe marina izany fa tsy afa-manoatra, ao ireo matsapa hoe mety zany ary tokony izay ny lalana fa mbola misalasala. Ny marina dia raha tsy misy ny firaisanao firaisana ina ao anatin'ny zavatra mitranga dia zava-poana ny heritreritra. Raha tsy misy ihany koa ny fasahiana ao anatin'ny zavatra miseho dia ho zava-poana izay revirevinao. Ndezatra izy mijoroa, misahia, fa aza malemilemy mitsangana, aza kivy zay miavaka izany. Davara.
Ampiantsika izay a, ary malemilemy ozy izy Fara-John za. Raha ny fahafantarako azy toa ohatran'ny nidiny izy iny raha tsy diso a. Fa tsara nanaovan'ny Fara-John azy. Hiresaka ny momba ny lahadinika momba ny hoe Ravalomanana tsika. Entintsika amin'ny lohateny hoe Gedro daholo ny vahoaka malagasy ry Andro Rabita, fa zay no tena mety. Araky ny lazaiko teo aloha teo tery amin'ny voalohany teo hoe na nieritseritra ara ny tena hiala sasatra androany satria andro tsy famotoantsika androany dia hoy aho hoe tsy afaky niangina amin'izany aho, fa raha rapitra aho vao hiteny manjary efa ho adinon'ny sasany indray ny zavatra mitranga. Rehefa naheno aho hoe natao an'izatry Ravalomanana marika, dia hoy aho hoe sangy mihoatra ny loha izany zavatra mitranga izany. Na inona resaka politika mety tsy tovizako ao, ary tsy ankafizako an'ingahy Ravalomanana, dia ny fandaharana say ndao dia efa nisafidy ny tsy hiangatra na amin'iza na amin'iza. Ny tenako manokana dia efa nisafidy ny hiteny sy hiady amin'izany atao hoe tsy fahatomombanana ary ny fanararaotana pahefana pour ne pas dire hoe ny injustice amin'ny tranga ao amin'ny firenena. Tsy hanavahako akama io, tsy hanavahako namana io, tsy hanavahako ady amin'ny fahavalo na hoe ady lahy politika. Tsy misy politika io ramose, fa dia amin'ny maha-olona trotro zao tsy azoko atao ny ekipy manan'Andriamanitra tokoina. Tsy azoko atao ny angina ka hoe io Ravalomanana donon'ny lahy dia angina Rakotomalala, ary mety hitehaka mihitsy ara hoe ninona ny fatiny izay tsy dia ato amin'ny club amin'ny akama loatra no manao an'izay toetr'izay, tahaka ny filazan'ny malagasy zay hoe mijery vain-drahalahy hozy izy. Tsy azoko atao ny angina amin'ny zavatra natao any marika Ravalomanana. Tsy dia karazan'ny olona hoe raha misy tsy fitoviana amin'ny arakevitra ny teny dia amin'ny maha olona mihitsy no andeha ampifalifaly ny saina hoe io fa ninona ny fatiny, akory zay. Tsy mampianatra ny akama ary tsy nitarika ny akama na ny monde justice na ny tenako ao anatin'izany faratsiana zany Rakotomalala Fleury tompoko. Noho izany izay no nampatonga anahy nanosika anahy hanapa-kevitra tsy maintsy miteny elahy satria tsy rariny izany. Olona vao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra tompoko, na tena manopo izy na manopinopo, tsy anjaranao no mitsara an'izany.
fa vao mivoaka vao amin'ity atao hoe tekolona avao amin'ny fiangonana na vavady fifandraisana amin'Andriamanitra ve na inona adosoan'iny olona iny na inona zavatra tsy nentina ataon'iny olona iny teo eto amin'ny firenena niditra tao amin'ny fiangonana io izy nibebaka izy nivavaka izy dia eo ambavadin'ny fiangonana ve tompoko no ireto le tsy zandary tsy omeko tsiny ny zandary satria baiko no azony ary raha mamaly baika eo dia voatifitry ny revolvera taka nahazo an'ilay premier ministre mangalaza hoe raha tsy miala ianao dia ty basikalaky ty no mipetaka eo amin'ny lohanao miala moramora ilay olon-dehibe fa dia gaga moa ny tena amin'izao fotoana izao izy indray ny lasa mandokandoka an'le fitondrana Andry Rajoelina raha olona nanambana basy ny lohako zany miala tsiny atopoko raha tsy ny tompo ny teny amiko hoe avelao ny heliko io olona io tsy afaky ny amela heliko amin'izany aho fa mivavaka ho anazy certes fa ny plus an'izay non mivoaka ny fiangonana ity olona tompoko mivoaka avy nideran'Andriamanitra nanompo an'Andriamanitra tsy razana zany tena ninninona lazaina dia efa asan'ny devoly zany ny devoly no mirezaonina ohatran'izany zao ny zavatra lazaiko anareo ny zavatra ohatran'izany dia vao mainka mankarary ny vahoaka ary ny olona manolo-tsaina anao ry Andry Rajoelina mampanao an'izany zavatra zany dia manosika anao tsikelikely eo amoron'ny ady tanao iny ady vory eo am-pamarinana iny efa manakaikaikin'iny tomboky lany tongotrao fa sao dia mieritseritsy ianao fa io malagasy mangina io dia hoe resinao ary ararotinao hatramin'ny farany sao dia mieritseritsy ianao fa fanipakipahanao andravalimanana tahaka izany dia ampilamimangikotinao eo anatrehan'ny firenena eo anatrehan'ny vahoaka malagasy eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa hoy ny misy tenenan'izay hoe an'lany ale fa nay ny retour ozy izy mibandy zay rehefa mibandy miteny an'izay dia mandefitra izy eo mitrefina izy eo fa mitazana izy vao misy moindre rafay première occasion tsy mindrata mibandy an'lany ale fa nay ny retour ozy tsy vitany hoe ngara valimanana ihany ny gejainao fa amin'ny malagasy ray manontolo ny afera resara valimanana any araky ny teneniko tsy afera-pirenena ka isan'andro nareo lahy dia mampiseho ny fihetsika tsy mety indrindrindrindra avy aminao ry zandry efa elaela tsy nahiano ny ngara valimanana ny teny hoe sy ny kritika ny raharam-pirenena zany efa hitako milamina izy fa nga tsy azony ataony mandeha ry atsirony mandidika mifanena aminy ny olona izay ty azy ka falifaly aminy liberté de circuler tsy azony atao nga mandeha mivavaka
any amin'ny fiangonana zay tiany ao Madagasikara, na any Ambakireny, na ny Morondava, na ny Soavinandrinin'ny Tasy. Raha mbola populaire izy ka tian'ny olona, ka mivoaka amin'ny fiangonana izy mitangorona amin'ny olona, dia tsy azony atao ve? Sao dia mba tsy mety kosa zany a. Tena tsy mety zany a. Lalana ray no diavina ao anatin'ity combat ity, ao anatin'ity tolona ity, ao anatin'ity ady ity. Miala Andry Rajoelina, miala Andry Rajoelina. Mbola mitaky an'izany ihany a, ary miteny an'izany a, miala ianao ry zandry. Hitako eto, hitako lavitra ny amaroan'ny Malagasy mivoaka amin'ny trano amin'ny hafaliana fa niongana hono zany Andry Rajoelina. Amatapitapitrisany maro ny Malagasy nivoaka ny trano sy hivoaka an-dalambe. Minoa marimarina ianao. Ary amin'izay fotoan'izay dia zava-doza ny tranga ao Madagasikara. Zava-doza. Satria tsy maintsy hampiasa hery indray mandeha farany alohan'ny tsoahana na hoe hiaro ny fitondrana ilay kely ity. Fa hitako eto tsy anaiky ary rosotoy ity ozy Fianarantsoa lasa tsy mipody koa. Hitako lavitra eto zany. Io tsy nohon'ny hoe Ravalomanana, na hoe Fleury, na hoe Hery Rajaonarimampianina. Reo manko ny olona telo tsy zakan'ny Andry Rajoelina mihitsy amin'izao fotoan'izao, ary tena bety noarana. Za aloha efa nasehoko an-drangah, efa nasehoko an'lesany, fa za tsy matahotra an'lesany. Efa nasehoko iny ny etapy ray, iny fa vita ela, fa ho avy koa, mbola ho avy koa mavesatra. Procédure légale leo no teneniko, fa sao mieritreritra zavatra hafa tokoko. Ho avy koa mavesatra. Palahelo mieritreritra an'izany hoe olona mivavaka, avy mivavaka, tsy mieritreritra n'inona mivoaka an'ity trano-piangonana, dia iny fa escortena zandary mody any trano, dia miaraka amin'ny hoe tsy mahazo mifandray amin'ny vahoaka na olona intsony ianao. Manahirana zany a. Dia eto miresaka ihany koa sy misadrese aminao Andriamatora Valo. Misy zavatra sy dingana tokony ataonao hoe izao tompoko dia ajanoko masin'andro andrany ny politika. Aleo anaovana tanora aza. Metrodrano ireo tanora manoloana anao ireo ao amin'ny parti anao. Izay no mampatonga ny mety hoe avy tana n'ity raharaha ity malakilaky tompoko.
Apahana jana ny fiangaviako anao Andriamatora Valomanana hoe ajanoko ny politika. Je vais m'occuper du pays autrement amin'ny alalan'ny fikarakarana ny orinasako. Manjary any aminao le olana mimetraika tompoko lahy, mila fandiniana maika, na ianao mitroatra ary milaza fa say sy vonona dia miditra tena mikomba tanteraka hoe gadrao ary zahay, dao ary e, tarika amin'ny vahoaka andehany amin'izany hoe lasitsika, marchons ensemble. Na ianao tonga dia mijanona ary ity le solution faharoa ty ny hitako hoe tsara satria mbola tsy tena masaka tsara le hitondrana ny vahoaka ao anatin'ny combat. Mbola mandinidinika ny vahoaka ao anatin'izany zavatra rehetra. Ho avy ny fotoana, tsy maintsy hitodidohana tanindrazana na ny tenako izao ary. Amin'izay fotoana izay, vonona ny hitaty ny zavadrehetra mitrangana. Ary tsy maintsy ho avy izay fotoana izay. Tsy ilaina akory nareo manao procédure izay tsy hety akory. Fa ho avy izay fotoana izay. Tsy maintsy misy izay. Tohizo, mety aminay mihitsy anie le raha mitenako manokana ho ahy. Mety amiko io ataonareo io. Satria rehefa ho avy ny rapitso, dia tsy maintsy atao an'io koa nareo. Tsy maintsy. Nareo ve manana mangididy atrorona, dia nareo indray manotrony ny hafa. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, ozy. William Bourdon, l'avocat numéro 1 français. Nareo mangididy atrorona, misy mangididy, dia nareo indray manalika olona loatra an'io. Za ty teny hoe, fitenin'ny malagasy manko dia hoe mampalahelo. Oka ho azy zay le mampalahelo, action atao. Oka zay le palabra, action atao. Oka zay le hoe misy farany zavatra rehetra, action atao. Mieritreritra ny sasany manko hoe palabra sy resaka nataon'ny Fleury Rakotomalala eto. Tsy atao amin'ity Facebook ty ihany tokony sehatra anoherany Andriamatoa Fleury Rakotomalala. Que ce soit clair. Allo azavo zay. Tsy moramora ny mahazo menace. Tantaraiky zavatra nareo, misy courrier na menace efa tafapetraka aloha ny ino ty izy teo, main courante par rapport amin'izany, sao mitapitapy eo. Tonga aty amin'ny boîte aux lettres menakavy. Mandeha ny antso amin'ny telefônina, anonyme avy any amin'ny firenena hafa, menace. Fizika mihitsy. Mandeha ny menace isan-karazany. Indray andro izay nisy akama nanao surprise, nandefa cadeau par voie postale, zavatra mividiana avy amin'ny Amazon, boky io. Lazaiko anareo fa tsy nasana nokatra an'io colis io zay menakavy, satria tsy fahatapiaviana le izy. Fa niatso le akamatra teo aoriana hoe nandefasako an'izao nareo, zay vao nisinda izay menakavy.
Pour vous dire hoe tsy azonareo eritreritra mihitsy ny pression sy ny menace. Vaquio ny la gazette de la grande île nosoratan'ny Gaza Fla. Ny soratra maki tompoko mijanona milaza fa hatramina kidnapina na amin'ny fisamborana na velona dia misy tao anatin'izany gazety zany menace direct. Tsy isy hoe manodikodina akory fa tonga de menace direct. Ny tena moa zany de gaga ihany amin'Andriamatoloela raha somaharo manaiky amin'ny fanoratana amin'ireny zavatra ireny. Gaga ihany ny tena. Zao misy fotoanany ihany koa ny zavatra rehetra ahafahana mametraka hoe taiza ho aiza sy tamin'ny andro ohatran'izao. Toy izy Andry Rajoelina ny fanakijana ny malagasy fa zay ny tena solution ary tandremo solay sy lafaka fa malagasy any no entinao solay potraka rereo vao manontany tena hoe fanakaiza daholo ny manodidina teto. Tadio fa misy olona maro ary maro ny malagasy manam-ponina ary mino fa tsy ho resy akory izy. Lava Azoko antoka loatra, azoko antoka tsara, ilay Andriamanitry ny fiandohana sy fiafarana, sy naharia, sy natoy zao anao, fitiavana mandrakizay, itiavany ahy, itiavany anao. Azoko antoka loatra, azoko antoka tsara, ilay Andriamanitry ny fiandohana sy fiafarana, izy naharia, sy natoy zao anao, tiavana mandrakizay no itiavany ahy, itiavany anao. Ika mafanina no maso, ika mamolana ho azy, toloka tsy afaka azy, le Andriamanitry tsara fanahy. Natana ny tsara, tsy mamira fo, tiavana mandrakizay, itiavany anao, itiavany ahy. Somatoky azy, mandrakizay tory, mianarany any motsoko, mitondra kampoko lehibe ny finoko. Somatoky azy, mandrakizay tory, mianarany any motsoko, mitondra kampoko lehibe ny finoko. Azoko antoka loatra, azoko antoka tsara, ilay Andriamanitry ny fiandohana sy fiafarana, izy tsy nandao ahy, tsy mamarana anao, itiavana mandrakizay no nitiavana, nitiavany anao. Nanafa ny ranomaso, nahitava volana ho ahy, toloka tsy afaka no ny Andriamanitry tsara fanahy. Nahitvanao ny tsara, tsy maninga fo, tiavana mandrakizay no tiavany anao, nitiavany anao. Somatoky azy, mandrakizay tory, mianarany any motsoko, mitondra kampoko lehibe ny finoko. Somatoky azy, mandrakizay tory, mianarany any motsoko, mitondra kampoko lehibe ny finoko. Lehibe ny finoko, lehibe ny finoko.
mipetraka kokoa lehibe ny finoko zava-tonga azy mandraky izay dory mianarany any motsoky mipetraka kokoa lehibe ny finoko zava-tonga azy mandraky izay dory mianarany any motsoky mipetraka kokoa lehibe ny finoko zava-tonga azy mandraky izay dory mianarany any motsoky mipetraka kokoa lehibe ny finoko lehibe ny finoko lehibe ny finoko. Sotran'ny rojotsika rojony avo fito barizy. Eny ary tokoa hiditra amin'ny resaka vidim-piainana indray tsika. Mampikaikaiky amin'ny maro ny zavatra mitranga amin'ny alalan'ity vidim-piainana ity satria tsy dia izay loatra ny fanarahana tao anatin'ny propagandy sy ny zavatra mitranga sy ny zavatra mitenenina tamin'izany. Ny malagasy moa zany dia rehefa tenenina izy dia tsy maintsy tsy zaka amin'ny malagasy zany ny tenenina. Rehefa teneninao ny malagasy dia vao mainka ny mokondohany ihany no ataony. Maro ny teny hoe hidi-bingo anie tsika amin'ity andro rajoelina ity. Ny teniko moa dia ny le terme hoe inona ny tady kiraronareo nareo amin'ny andro rajoelina io. Ao ny teny hoe hidirana angano anie tsika amin'io. Tao ary nisy olon-dehibe niteny mihitsy hoe ajanony io élection fa tsy io ny mamaky. Fa lasa ihany mafilora malagasy mbola nandatsaka vato nisy nandatsaka vato amin'ny andro rajoelina. Mafiloha loza ingaravana. Samby mahalala ekena fa tsy lany tao anatin'ny fifidianana le kely ity fa nisy tompon'andraikitra napiditra amin'ny malagasy tao anatin'ny loza io. Dia voalohany indrindra aloha Andriamatoa izy nitenany andro rajoelina. Singa Jean-Éric Rakotoarisoa sy ny tariny. Ratsirahonana Norbert. Pierre Bleu. Ireo olona efatra ireo zany ny tena tompon'andraikitra amin'ny zavatra mitranga sy ny manjo ny malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy ny fanarahana mihitsy hoe vao tonga ianao Andriamatoa andro rajoelina dia ampiakarinao ny vidim-bary. Tsy ny fanarahana mihitsy hoe vao tonga ianao andro rajoelina dia ampiakarinao ny vidin'ny lasantsy. Tsy ampy iray volana akory izy dia niakatra ny vidin-bary. Tsy ampy herinandro akory, tapa-bolana akory dia niakatra tonga dia niakatra 500 francs à 1000 francs. En plus ny vidin'ny menaka. Comme les vazaha ils disent hoe les prix se sont envolés dia niakatra toy ny fiazakazahan'ny firimorimon'ny TGV. Zay TGV raha teo moa no mitondra ny fiakatry ny vidim-piainana ary indrisy niakatra miazakazaka tahak'izay ihany koa ity euro lasa 4600 tokoa tao anatin'ny herintaona tapany monja natongavan'le kely ity tao amin'ny fitondrana dia efa nisy fiakarana hatrany amin'ny 1000 zafadoka 1000 ariary ny fiakaran'ny ariary. Raha à peu près zany raha tamin'ny andron'Andriamatoa Rajaonary Mampianina
de teo amin'ny 3750 à 3800 am'izao tsika miteny zao de efa 4600 ariary ny euro ray. Raha ny teny ahako tamin'ny volana marsa hoe azagaga ianao ry malagasy, raha any amin'ny faraparan'ny taona any anakaiky ny 25 000 ny ariary, de hitanao ny fiakaran'ny vary hatratrany amin'ny 12 000 any, totrany tsy de nino aloatra nareo a. Ohatran'ny zay manko ny tsy hanaovako amin'le fandarana ekonomika intsony, satria ohatran'ny lasa oiseau de mauvaise augure milaza an'le projection hoe na io taux de croissance io ara tsy ino aho hoe hatratra 3 isan-jato io amin'ny herintaona. Aza manofy, aza manofy. Ny budget ministère rehetrarehetra ve niaina hatrany amin'ny 12%, fa ny budget ny présidence niakatra ohatran'inony. De za no fitahanao hoe hiakatra hatrany amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 isan-jato. Hiakatra hatrany amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 isan-jato ny tahan'ny fampandrosoana arakarena ao Madagasikara. Ny teo raha ny promesse be tamin'ny propagande, nisy notra hatrany coronavirus tokony nahita solution e. Sady miresaka an'le vaksiny ihany aho eto. Averiko ihany aminao ry malagasy, tiako sy malalako. Manaova vaksiny kita hoe manafatra ianao. Fa raha ny sitrapony Andry Rajoelina, parce que là il est en train de programmer pour le mois de mai l'année prochaine. Fantany fa mafy amin'io mois de mai, amin'ny herintaona io. Eo manko ny tournant, misy ihany koa ny décembre, tournant décembre. De alefana ianao, déconfinena ianao, de mihazakazaka ny raharaha rehefa tonga ny ririnina hiditra amin'ny volana mai, de confinena ianao, de tolona eritreretinao tsy vita, izy mipetraka eo ihany. Mila misaina tsara ianao mikajy ry malagasy, fa zany zavatra machiavélisme zany no ao anatin'ny sainy rehetra mpitondra. Tsy ny fanarahana hoy aho, ny fampiakarana ny vidim-piainana. Ndao meno tsika ny zavatra niteneniny, ahafahantsika mahatsapa hoe tao-trano ndainga tokoa le kely ty. Izy aloha de tena tsy afeniko fa boy kely trano ndainga izy. Zay. Jereo tsara amin'ny masony rehefa miresaka. Fa rehefa midina any ambanivohitra izy na mivoaka Antananarivo de asiany solomaso. De tsy hitanao ny zavatra teneniny ao anaty masony ao. De asiana an'iny solomaso masoandro io. Fa jereo tsara amin'ny masony, ilay raha matondra moa de tonga de efa tsapanao amin'ny intonation hoe mpiatsara velatria zany zazavavy zany. Taone za dia ofom-pirenena hitsinjo ny farim-piainam-boaka malagasy. Atoko ny fomba rehetrarehetra izay ampiana ny fandaniana ataon'ny voaka malagasy. Miala any amin'ny herinaratra zany, makany amin'ny sakafo, le kapoka ny voaka malagasy. Zay. Le kapoka ny voaka malagasy mihitsy. Teo anao nindaisina ry malagasy, fa kapoka mangidika ty izy. Kapoka mangidika ty izy, ary teo anao nitaraiky, fa tsy nohenonao tsara hoe kapoka anie no niteneniny tamin'izay. Fa izy tsy niteny taminao hoe zingy, na niteny taminao hoe lovia,
na hoe vilany fa kapoka hoy izy taminao ary tsy mipresizeny izy hoe kapoka mangidy. Dikan'izany raha ohatra enona sy averina ny zavatra nyteneniny amin'izao fotoan'izao tsy voafaritra ao izy satria kapoka ny teneniny. Tsisy ny teny mihitsy ao anatin'ny fitaizana malagasy hoe ny kapoka neka matsiro, kapoka mangidy foana tompoko. Milaza marina zany Andry Rajoelina tamin'izany andro zany fa enao mihitsy ny tsikopy. Aokai maman Ravalomanana tsy niteny kapoka. Na de meko surnom ary izy hoe Dezy kapoka. Andry Rajoelina nameriny iny roa mihitsy hoe ny kapokanao, enoy. Za dia ho filoham-pirenena hitsinjo ny farim-piainana vahoaka malagasy. Atoko ny fomba rehetrarehetra izay ampiana ny fandaniana ataon'ny vahoaka malagasy. Miala any amin'ny herinaratra zany, makany amin'ny sakafo, le kapoka ny vahoaka malagasy mihitsy no jerevako. Zany hoe le vidim-bary, vidina menaka. Zany ny zavatra ho ataoko. Za vahoaka malagasy dia hitsinjo anao, tsy anasy. Tanao zany. Zary vahoaka malagasy ozy dia hitsinjo anao. Rehefa tonga ny zavatra nitranga, nidiny aloha le fanaovana menaka anankiray andrafika ao Tamatavy, ny fanafarana vary dia monopole ana société anankiroa, ndray karana ndray malagasy, samy olony fitondrana daholo. Any amin'ireny entrepôt ngeda be reny, maromaro ao Antananarivo an'ny karana, tsisy misava tompoko, tsisy avaina tompoko. Fa le malagasy grossiste kely, le épicerie kely, natao mihinany tady kirarony. Malaza loatra zany hoe inspecteur sy contrôleur au ministère commerce zany, mahazo tomobile gratuit pour le week-end, avy any amina karana, mpivaribary. Ity ny tomobile entinareo menakavy pendant le week-end, plein gasoil. Rehefa mandeha ny contrôle, mahazo saosy io raha namany io. Ny karana tsy voakontrôle tompoko amin'ny resaka vary, stokeny, ny resaka menaka, stokeny ao anatin'ny entrepôt. C'est la belle époque pour les Karana, l'arrivée de Andry Rajoelina au pouvoir. Amina rivotaonany ny vary efa tonga tany Madagasikara, enim-bolana alohan'izao, tsika miteny izao. Ary io dia miakatra amina rivotaony maro any, io dia miakatra saky ny 2 volana raha ela indrindra ny vidin'ny vary izay ireto karana ireto ihany no miregle azy. Averiko mba hampandatra antsika tsara. Fandatrana manko ny ohatran'izao, mba ahafahana matsiaro tsara hoe zany tokoa ny tenin'ity le tranondainga ity. Dia tsapantsika hoe tranondainga le olona miresaka amintsika. Raha mbola tamin'ny 2017 7500 vary. Amin'izao fotoan'izao izy efa tafakatra 11 000 12 000. Raha tamin'ny 2017 teo amin'ny 4,000 ariary teo ny vidin'ny menaka, zao izy efa tafakatra 30 000 tompoko. Zany kosa aloha tsy afenina fa fandrosoana zany ny vahoaka malagasy. Fa ny paosinao tsy maharaka. Ianao no nametraka anazy, dia tsy maintsy ianao ihany koa no manala azy. Any io review, dao, ianao. Za dia ho filoham-pirenena hitsinjo ny farim-piainana vahoaka malagasy. Atoko ny fomba rehetrarehetra izay ampiana ny fandaniana ataon'ny. Hozaraiko aminareo ty zavatra ity rehefa avy eo, dia jereo tsara ny tanany rehefa mitenen'le kapoka, ny kapoka, ny kapoka.
de arary ny fonao amizay. Za dia ho filoham-pirenena hitsinjo ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy. Atoko ny fomba rehetrarehetra zay ampiana ny fandaniana ataon'ny vahoaka malagasy. Miala any amin'ny herinaratra zany, makany amin'ny sakafo, le kapoka ny vahoaka malagasy mihitsy no jerevako. Zany hoe le vidim-bary, vidina menaka. Zany ny zavatra ho ataoko. Za vahoaka malagasy de hitsinjo anao. Zary vahoaka malagasy de hitsinjo anao. Eny zany a. De iny tokoa tsika menakavy. De iny tsika menakavy nandeha tao anatin'le piège manifitrifitra. Teo tsika taraiky. Teo tsika ny taraiky tena marina ane zany. Anatra ho atsika rehetrarehetra zany ho amin'ny avy, ho an'ny ho avy. Ary tadio fa isika no nametraka an'io teo. Isika ihany koa tsy maintsy mitady ny solution rehetra ny amin'izany. Ka de zay angamba ny lohany androany, avelako isika menakavy fa mba hisotro an'le kafe kely a, mandra-pioana, samby ho tahina Andriamanitra isika. Ity misy raha nangatahan'ny akama, hoy izy hoe tena mifanody tsara amin'le tolona ataotsika. Ilay ataoko fanaovam-beloma ho atsika rehetra. Mandra-pioana ataoko. Efa nomenao aizao lay fanahy mahatonga ho say hitory teny amin'ireo mantra mba ho tonga olom-baovao. Voavonjy vavako zay ontsa taloha nosokafanao hitondra soa. Ny foko zay niry taloha novahanao tsy ho tokampo. Fantatray tompo fa tsy omoy ny asany andran'izao erak'izao. Toroy lalanao azoko fandreseno. Raha io voketanony aizina afapatorana ny vesatry ny fony. Avolombelona toko je voavonjy. Ituritene amin'ireo mantra mba ho tonga olom-baova. Voavonjy ireo mandrapirata itomaro fariseo miankivy. Miaraka amin'ny Jesu teo fivaliana lalandavo. Fantatray tompo fa tsy omoy ny asany andran'izao erak'izao. Toroy lalanao azoko
Pesagini funi Favulumbelo na tuku Je vous fondis Fanachai tumpo fatsiumu Nia samya jamiza wira jiza Turu ilala na azuku Fanese you forget me, rising now. Ababaturana, niveza chini funi. Favulumbelu na tuku, je vous fondis. Timisi maucha tuku. Je vous fondis.